Faly miaravantsika tsirairay avy a manaraka indray ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao noho ny fahasoavan'ny tompo ilay tompo manan-karena famindrapo no mbola matoy-zao antsika ary mbola noho ny fitiavany a nanomezany tombonandro indray ahafahantsika miaino ny teniny amin'ity androany ity. Ny tanjona ao anatin'ity fandarana miomana amin'ny Andriamanitra ao ity ambara aminao dia tsy hitaomana anao amina toko-pivavahana, tsy ny akana vola aman-karena aminao, tsy manambara olombelona aminao, tsy manambara toko-pivavahana aminao, fa manambara aminao hoe ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy amin'ny fotoana izay tsy hampozina. Voalaza ny ten'Andriamanitra hoe miomana ianareo fa amin'ny fotoana izay tsy hampozinareo no hatongavany zanak'olona. Tsy fantatrareo izay ora tongavany ozy na ho amin'ny maraina na amin'ny atoandro na mamatonalina na maneno koa, fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Zany hoe ny anton'izao fitoriana izao dia ny hamoazana antsika, ny hamoazana antsika mba tsy hatoritory sika, mba tsy ho variana eto amin'ity tany ity sika hoe maharitrena ny mpapakatra ka hatory sika, fa mba hiambina mandrakarifontsika ao anatintsika ao, tsy hatory am-panahy fa hiambina mandrakarivo. Ka rehefa tonga ny fotoana izay iverenan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia isan'ilay fiangonana ho akarina eny amin'ny raha lanitra sika rehefa ho avy izy. Ary izay ny anton'izao fitoriana izao. Maniraka anay Jesosy anambara ny fahamarinana, satria voalazan'i Jesosy hoe ho fantatrareo ny marina dia ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Maniraka anay Jesosy hamaza rehetra voafatotry ny inona, voafatotry ny olona amin'ny fanompoana tsy izy, voafatotry ny mpaminany santoka sy ny mpampianatra santoka rehetra. Maniraka anay Jesosy hamaza ireny. Tahaka ny nanirahan'i Jesosy ny mpianatra hoe mandehana ianareo dia misy boriky zana boriky ao, vahao izy dia eto aty amiko. Raha misy miteny aminareo hoe maninona ny vahanao izy, dia hoy Jesosy hoe izao no ambaranareo azy, lazao fa misy raharaha analan'ny tompo azy. Misy raharaha analan'ny tompo anao koa androany, hamahana anao. Izay ny antony hamahana anao, tsy ho voagejany olombelona, tsy ho voagejany fanompo-tsampy, tsy ho voagejany atoko-pivavahana, tsy ho voagejany fitiavam-bola, tsy ho voagejany fahotana, tsy ho voagejany aretina, tsy ho voagejany fitiavana zao tontolo zao, tsy ho voagejany fitiavan-tena, fa vahana amin'ny anaran'i Jesosy, hoentina eo amin'i Jesosy. Fa misy raharaha analan'i Jesosy ianao, hanomezam-boninahitra an'i Jesosy ny fiainanao. Satria rehefa nivahana ilay boriky sy ilay zana-boriky nentina teo amin'i Jesosy, dia Jesosy no mitaingina teo amboniny. Ary rehefa nitaingina teo amboniny Jesosy dia niditra any Jerosalema, dia hoy ny olona hoe hosana, hosana ho an'ny zanak'i Davida. Tahina anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Terahin'ny olona, nankalazain'ny olona Jesosy Kristy. Ary nitakian'i Jesosy aminao ihany koa vahana izay mamatotra anao rehetra, vahana amin'izay mangeja sy mamatotra anao ianao. Ary tena hisandratra eo amin'ny fiainanao Jesosy, mba amin'ny alalan'ny fisianao eto tany no hatonga ny olona hankalaza ny eo soa, hatonga ny olona hankalaza azy, hanome voninahitra azy, hitera azy, hanaiky azy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany, hananany fiainana mandrakizay. Manambara mihitsy Jesosy any amin'ny Matio 5, Matio 5 zao ny nambarany: aoka zavy eo amin'ny olona tahaka izany ny fahazavanareo izy, mba ahitany olona an'izany ary hatonga azy hankalaza ny ray izay any an-danitra. Hitantsika zany ao amin'ny Matio 5 andininy, jerentsika kely zao ny voalazany ao zany, ary mahafinaritra be zany teny zany. 5 andininy 20. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany an'iza? Ankalazany amin'ny pastera ve? Ankalazany amin'ny mopera ve? Ankalazany amin'ny mpaminany na apôstôly na bisopy ve? Tsia, ankalazany an'iza? Ankalazany ny ray izay any an-danitra. Amin'ny alalan'izy, amin'ny alalanao izay mitondra ny fahazavana. Ko amin'ity androany ity, ilay tory izao miomana eo amin'Andriamanitra ao zao zahay, izao teny rehetrarehetra mandeha zao, tarihy ny fanahy, fienono ny fanahy, misositra avy amin'ny tompo, manafaka anao sy manome fiainanao anao zany teny zany. Tsy ho voagejany atoko-pivavahana intsony ianao, tsy ho matikena masolona intsony ianao, tsy voagejany fombafomba intsony ianao, tsy ho voagejany fahotana intsony ianao,
fa ovany ianao fa misy raharaha nalany tompo anao ary rehefa miasa amin'ny fiainanao amin'izay Jesosy mahatonga ny olona ankalaza an'Andriamanitra, isaotra an'Andriamanitra. Tadidio iny a Matthieu 5 teo iny. Dia izay ny anton'izao filazantsara zao, tsy hitaonanao ho aty aminay mihitsy fa hitaonanao ho ao amin'i Jesosy ary halala an' Jesosy, aleo tena ao amin'i Jesosy, hiorina tsara ao amin'i Jesosy. Fa amin'izao fotoana ny olona tsy mahita an' Jesosy, pastera no hitany, mpaminany no hitany, fa me faminaniana kely indray aloha mpaminany sady manatitra vary na manatitra vola na manatitra zao dia maminany eo ilay olona, tsy maminany santoka sy mamoriporona fotsiny. Mba meo teny mamy kely indray aloha mpanompon'Andriamanitra, tsy mahaleo tena ao amin'i Jesosy mihitsy ny olona, ny fiangonan'i Jesosy. Misy ankinana foana, misy andrasana foana, misy anteherana foana, tapitra izay fotoana izay amin'ity androany ity. Fa ny olona tsirairay avy miaraka amin'i Jesosy, mahafantatra tsara an' Jesosy. Titra zany tsy ilainy zany. Za mitory aminao zao tsy manana titra, tsy milaza anao titra, tsy ilaza anao ny titra koa hoe pastera ako, mpaminany ako, apôstôly ako, mpampianatra ako, evangelista ako. Tsy zava-dehibe zany, fa feo aho izay mikikika miteny aminao ho avy any amin'ny raolanitra Jesosy Kristy. Ary rehefa ho avy any amin'ny raolanitra izy, aka fiangonana madio, aka fiangonana masina. Feo am kikika aminao hoe ny beba ny alà amin'ny fahotana. Feo am kikika aminao hoe manamasina an' Jesosy ho tompo ao anatinao. Feo am kikika aminao hoe ny rano Jesosy dia ampy anadio, anamarina, anamasina, anafaka anao. Feo am kikika aminao hoe ny filazantsara ny azo fijaliana, ny tena filazantsara, satria manafaka anao amin'ny fanadevozan'ny ota, fanadevozan'ny lalàna, fanadevozan'ny nofo, fanadevozan'ny olombelona, fanadevozan'ny satana, fanadevozan'ny zao tontolo zao, mahatonga anao olonafaka ao amin'i Jesosy Kristy. Ny filazantsara ny azo fijaliana. Ho Paoly teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Ary lohan'nyteny teny androany ity, mety efa teny voambony vao niteny taminao, fa zao ny lohan'nyteny teny ity hoe herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino ny filazantsara. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino ny filazantsara. Romanina 2:9 dia zao nambara amin'ny Paoly: tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Amin'ity androany ity ambarako aminao, ampy izay ny fiakinan-doha amin'olombelona. Jeremia 7:10 manambara ny tenin'Andriamanitra: voaozina izay olona matoky olona. Misy tahotra kely dia pastera, misy marary kely maratra kely dia pastera, misy olana kely dia pastera. Saro-piaro ny Andriamantsika, saro-piaro Jesosy Kristy tompo. Manomboka androany amin'ity taona 2024 ity mba ho vaindray le izy. Misy marary kely dia Jesosy, misy mampatahotra kely dia Jesosy, misy olana sy zavatra manahirana Jesosy, misy manahirana dia Jesosy. Jesosy tsy maintsy hitombo, isika mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy hiena. Ary ny filazantsara Jesosy Kristy manafaka ny olona amin'ny fahotana, manafaka ny olona amin'ny fahazaran-dratsy, manafaka ny olona amin'ny geja, manafaka ny olona amin'ny fahotana, manafaka ny olona amin'ny fahafatesana. Izany ny filazantsara. Tsy ankindoha aman'olona foana, tsy antehatra aman'olona foana, fa tena hiantehatra amin'ilay mpiandry tsara ianao, Jesosy Kristy ny anarany. Izy ny vavahady, izy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Azonao fiainana mandrakizay. Dia tena hiankina amin'i Jesosy ianao, hifankazatra amin'i Jesosy ianao, hiaona amin'i Jesosy ianao. Lay mahagaga, lay mpanolontsaina endry, lay Andriamanitra mahery, lay rano mandrakizay, rainy mandrakizay, lay Andriamanitra tsy to. Ny anarana izy dia ataonao hoe Jesosy, ny anarana ataonao hoe Yeshua, Yahvé no mpamonjy. Ao amin'i Jesosy Kristy ny famonjena, tsy antoko-pivavahana, tsy fikambanana, tsy olombelona, fa filazantsara Jesosy Kristy zany.
ataoko tsy vaovao aminao ntsony zany zay mpanaraka ny miomana eo amin'Andriamanitra ao satria raha miteny ianao mitovy foana ny hafatra ao anatin'ny miomana isaorana an' Jesosy zay fa tafita ny hafatra satria tsy hanovaova hafatra mihitsy zay ao anatin'ny miomana fa hafatra tokana ary raha mamoaka an'izay teny zay ianao amin'ny vavanao haleloha dia raina ny tompo raha miteny ianao mitovy foana ny hafatra tsara ny tompo zany satria voafe ao anatin'ny zavatra zaraina rehetrarehetra le hafatra Jesosy no ankalazaina Jesosy ny deraina ho avy Jesosy ny amin'irao lanitra ary iomana ny fiangonana tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy. Misy olona mampalahelo fa rehefa mivavaka izy manolo tena ho an' Jesosy dia misy fotoana izy miantso hoe mbola tsy afaka amin'ity fahazaran-dratsy salaka izao ity afaka io any zavatra rehetrarehetra fa le sigara tsy mety afaka io any zay fahotana rehetrarehetra fa le fijangajangana tsy mety afaka io any zay fahotana rehetrarehetra fa ny aly mamela heloka tsy mety afaka io any zay fahotana rehetrarehetra fa ny aly ohatra mandaingalainga tsy afaka foana sy le fitiavam-bola tsy afaka foana zao no lazaiko anao famarina ny tenin'Andriamanitra marina io tenin'Andriamanitra io raha iresaka tsika amin'izao fotoana izao hipetraka tsika dia manaiko hazavain'ny tenin'Andriamanitra amiko manokana raha ny fahazoko an'ity tenin'Andriamanitra ity ary ny ainako an'ity tenin'Andriamanitra ity ary ny famarinana an'ity tenin'Andriamanitra ity hery io filazantsara io zany hery zany tsy hery malemilemy zany tsy hery malefaka zany tsy hery misy matohatra zany fa hery mahery vaika ambony zay hery rehetrarehetra lazainao ty hery ny filazantsara ty Romanina 1:20 hoe tsy menatra ny filazantsara herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany raha mbola voakezany fijangajangana ianao tsotra ihany lazaiko anao inoy fa io nofinao mpijangajanga io efa niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana io ary rehefa nombona teo amin'ny hazofijaliana io maty io dia nalefina dia rehefa avy eo natsangana tamin'ny maty indray io tsy le izy mpijangajanga indray nitsangana tamin'ny maty velona nitsangana indray fa nitsangana tamin'ny maty olona vaovao ao amin'i Jesosy ilay Adama farany inona dikan'izay hoe Adama farany zay any amin'ny Korintiana 1:10 any misy zay dikan'izay hoe tapitra teo amin'i Jesosy le fahotana niraisiny teo daholo le fahotana dia Jesosy indray le olona faharoa inona dikan'izay olona faharoa zay izy ny voalohany manomboka eo amin'i Jesosy fahariana vaovao ary le fahariana vaovao io Korintiana 2:5-7 raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao reo zany raha lasa nabava ny miracle tsy hoe raha misy olona ao amin'ny katolika na hoe raha misy olona ao amin'ny protestant raha misy olona ao amin'ny luthérienne raha misy olona ao amin'ny évangélique raha misy olona ao amin'ny témoin de Jéhovah raha misy olona ao amin'ny pentecôtiste sy ny maro samihafa dia olom-baovao izy zay ve ny voalaza tsia voalaza mazava hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy ihany ny toriana raha tena ao amin'ny Kristy ny olona iray olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha Jaona 1:2 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra tsy zange manafaka anahy fijangajangana tsy za manafaka anahy fisotrotoka tsy za manafaka amin'ny fifosigara tsy za manafaka amin'ny fitsiriritany tsy za manafaka amin'ny lolompo sy ny tsy famelan-keloka sy ny tsy fitiavany tsy za ny manafaka amin'ny kolokolo sy ny laingy tsy za raha za tsy ny ilaina nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana raha vitako ny nanafaka anazy sy ny namonjy ny tenako tsy ny ilaina ny nidinan'ilay Andriamanitra ka nombona teo amin'ny hazofijaliana fa satria tsy afaka mamonjy ny tenako ahako fa ezahako ihany ny ho tsara tsy mety afaka dia ezahako ihany ny ala amin'ilay tsy mety afaka dikan'izay misy lalàna mihitsy atao anatiko mpanota dia io lalàna io no nahatongavany tompo teto amiko amotika n'io lalàna io mba tsy ho lalàna amiko tsony ny mijangajanga tsy ho lalàna amiko tsony ny mandainga tsy lalàna amiko tsony ny mangalatra tsy ho lalàna amiko tsony ny titena tsy ho lalàna amiko tsony ny tsy mamela heloka tsy ho lalàna amiko tsony ny mandainga fa ny lalàna ato amiko dia lalàna vaovao tia fahamarinana lalàna vaovao tia fahamasinana lalàna vaovao tia manao ny marina satria nahoana no Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana ary rehefa maty teo izy niara-maty teo aminy teo ty tenako manana lalàna mpanoty ity ary rehefa maty teo izy nalevina nitsangana tamin'ny maty izy nitsangana tamin'ny maty ihany koa amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy oviana ny maty tsy rehefa aveo tsy ho rapitso fa tamin'i Jesosy nombona teo amin'ny hazofijaliana niara-maty taminy teo ihany koa ahako
ary rehefa mateo amin'ny teo a nalevina nitsangana tamin'ny maty. Zay mahatonga nyity Romaina na toko voalohany 9:12 ty hoe herin'Andriamanitra ho famonjena an'izy, ho famonjena zay rehetra mino. Zava-dehibe mihitsy hoe mino inoy zay hoe maty ahako ny amin'ny olona mpanota fa nitsangana vaovao amin'ny olona vaovao ao am' Jesosy. Tsy mahay manota intsony zany. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'Andriamanitra antsika dia ny antsoina hoe zanantsika sady zany tokoa isika. Tsy nateraky ny nofo sy ny raha fa nateraky ny nofo sy ny raha dia mbola mpanota ihany, fa nateraka Andriamanitra mihitsy. Jaona toko voalohany sy ny Jaona voalohany toko 4. Tsy nateraky ny nofo aman-draha, tsy nateraky ny anaram-piangonana sy anaram-pikambanana, tsy nateraky ny antoko-pivavahana, fa nateraka Andriamanitra. Tsy voalohany izarako anty Jaona toko voalohany 12 ty zay rehetra nandray an Jesosy dia nome hery. Zay matsy hoe zay rehetra nandray azy io. Io nandray azy io dia voalaza any amin'ny Jaona toko voalohany 1 dia hoe tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra, teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ny teny ny siny fiainana, ny teny ny fahazavana, ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahitra dia voninahitra lehibe ana zanak'Andriamanitra, ary zay rehetra nandray azy dia nome hery tonga zanak'Andriamanitra. Zay ny mirakla raha lasaina bavy. Ny mirakla dia ianao lasa tsy mijangajanga intsony. Ny mirakla dia ianao lasa tsy mandainga intsony. Ny mirakla dia ianao lasa tsy tia kolokolo intsony. Ianao lasa tsy tia mangalatra intsony. Ianao tsy tia mandainga intsony. Ianao tsy sa mitazona fahatezerana intsony. Ianao lasa mahay mamela heloka. Zany ny mirakla zany. Zany ny mirakla zany. Tsy hitanao any amin'ny antoko-pivavahana zany. Tsy hitanao vahaolana amina fikambanana sy olombelona zany, fa ao amin'ilay filazantsara n'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy zany. Ary zany tena tia natoriana aminao. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Tsy mianatra filazantsara ahako fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay mino zany. Amin'ny teny grika io dia hoe dynamos, dynamita. Atao inona moa ny dynamita? Ny dynamita dia fitaovana mahery vaika mamotika hanapoahana, ohatra hoe hanapoahana vatolampy be. Ohatra misy vatolampy be eo ka ohatra hoe anao lalana fa ho araviny io vatolampy be io dia ny ahafahana mamotika ny vatolampy io tsy misy afa-tsy ny dinamita. Dia zay efa mahay azy mametaka ny dinamita iny eo amin'io vato io dia rehefa avy eo apoky ny dinamita iny mipotika ny vato, mirodana potika, afaka amboarina amin'izay le lalana. Fampianarana apetraka amintsika zany hoe i dynamos, dynamite io hery nomeny Jesosy antsika io ihany koa ampitehana an'ilay nofo mpanota, ampitehana an'ilay fahalemena, ampitehana an'ilay tsy fahaizana manao sitrapon'Andriamanitra mba ho potika sy ho ravy iny ary misokatra ny lalana vaovao eo anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy normal raha milaza hoe zanak'Andriamanitra, tsy normal raha milaza hoe nateraka indray olona ao am' Jesosy converti nefa mbola hita mijangajanga ivereno nateraka indray tokoa ve so dia tsy nateraka indray. Tsy normal raha hoe olona ao am' Jesosy nefa mbola tia zao tontolo zao, mbola tia falotona sy fijangajangana zao tontolo zao. Tsy normal raha mbola anaty lainga sy risoriso sy nialatra rehetra kanefa hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra dia naharesy zao tontolo zao ary ny fahandresena zao tontolo zao dia ny finoana. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tena mila apetraka amintsika zany. Nateraka indray marina ve ianao? Nanolo tena ho an' Jesosy marina ve ianao? Efa nibebaka marina ve ianao? Efa niona tamin'i Jesosy marina ve ianao? Fara niona tamin'i Jesosy io ianao. Ambarako foana rehefa mitory-tena hoe tsy misy olona mihinan-tsakay mahery be ka mbola hitsikitsiky na mbola hoe azava-tsotra ny tarehany. Fa raha mihinana sakay mahery be tsy maintsy mamay vavany io, tsy maintsy menamena masony, tsy maintsy milatsaka ny ranomasony satria nihinana an'ilay sakay namay izy. Raha nihinana an' Jesosy Kristy ianao, lay mofinaina, lay rano velona rehefa mitoetra ao anatinao tokony hiteny aminao fiainana, mandresy fijangajangana, mandresy fahalotona, mandresy ny rasy rehetra. Fa raha toka tsisy zay so dia nasaina namerina vavaka fotsiny ianao dia hoe zay ianao fa an' Jesosy. Tsy famerenana vavaka angeny hoe nanolo tena ho an' Jesosy. So misy anontaniana hoe ianao fa efa nanolo tena ho an' Jesosy? Ie efa nanolo tena ho an' Jesosy fa ahoana fomba nanoloranao tenanao ho an' Jesosy, nanolo tena ho an' Jesosy ianao? Nasaina nisy vavaka naveriko dia mba naveriko iny vavaka iny. Tsy vavaka naverina mahatonga anao nanolo tena ho an' Jesosy. Pli vavy eto imolotra zany. Fa fotoritory sy mangorakoraka no azon'ny famonjena. Any amin'ny Isaia 4:7 dia hoe ny ilaiko izy ary ny tena tiako sy ny toerako dia zay olona manana fotoritory sy mangorakoraka sy matahotra rehefa mandray ny teniko. Tsy resaka hoe mihinana mofo sy divay
any am-piangonana dia hoe nandray an' Jesosy tsia tsy zany io zavatra eto maso fotsiny zany fa tena ao anaty mihitsy hoe tena rikoriko fahotana menatra ny amin'ny fahotana malahelo ny amin'ny fahotana natao tena hoe malaiky fahatsoana eo anatrehan'Andriamanitra ary vonona hiala amin'izany ary mino an' Jesosy ihany koa fa mpanafaka sy mpanadio sy manamasina ary mamay fiainana mandrakizay zay ary tapa-kevitra naiky asy anaraka azy zay le tena fanolora tena marina ato am-po fa tsy le olona asaina mitsangana dia asaina mamerina vavaka mety misy ny tena manolo tena amin'ireny dia hita fiovana eny amin'ny fiainana iny isan'andro fa misy koa ny tsy miova mihitsy eo amin'ny fiainana raha tsy miova amin'ny fiainana mpilivavy zay ny nataony eo molitra fotsiny zay ny nataony raha hoe natao batisa izy nefa mbola anaty fizangazangana sy anaty falitona anarany fotsiny nalatsaka tanaty rano dia natsangana fa tena tafahoana amin'ny dinamity io tsisy ka hoe poahany dinamity izy ka tsy potika tsisy an'izany mihitsy mandaingy tsy dinamity zany fa rehefa tena niona tamin'i Jesosy lay herin'Andriamanitra dia manana an'le fiainana ary mandrisy fahotana inoa izay amin'ny anaran'i Jesosy aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba mino ho an' Jesosy ihany voninahitra amen.